Istina, Isa, Tesaya, Food Lovers. Androany nareo dia hoentinay any amin'ny toerana anankiray route n'Ambohimangakely. Le anaran'ilay toerana mahafinaritra be Café Smooth. Café Smooth dia andao are. Andao ary. Aty amin'ny Café Smooth aty kaikaikin'Ambohimangakely misy anazy. Mahitsy moa zany raha ny fahitako azy. Dia eto amin'ny terrasse zao zay hitanareo riny io ny vue tsara be dia hoentinay manao tour nareo. Tonga atao amin'ny Café Smooth tsika zao marihana moa zany fa zareo dia maison d'hôte dia sady manao restauration manao pizza dia akoatran'izay misy ihany koa piscine chauffée eo akaikin'ity fanio zao misy ny petit bain dia ito misy ny grand bain. Ohatran'izao ny piscine chauffée an'zareo chauffée à 30 na 32 degrés. Tena tsara be moa zany le toerana hafa kely atao anatiny sady mafana be dia feno jiro dia ry misy transat milokony isan-karazany ohatran'izao dia zao dia zao misy salon ohatran'izao eo ampovoany dia any ambony mazava ho azy misy karazana chambre. Ohatran'izao zany ny sakafo ato misy entrée plat dia dessert dia ny entrée an'zareo 10 000 ariary daholo dia ny plat 20 000 ariary azafady 20 000 ariary ny plat dia farany ny dessert 8 000 ariary. Nizatra ny alainay izy dina naka entrée roa zay dia plat roa dia dessert anankiroa. tonga atao amin'ny Café Smooth zany tsika zao naka entrée zay salade de mozzarella dia naka ihany koa zay vermine de crevette dia anandrana zany tsika zao androany. Ty zany ny salade de mozzarella dia raha ny fahitatsika azy eo misy salade de tomate mozza zany dia misy avocat dia misy sésame noir dia ny assaisonnement ny hoandramantsika rehefa ohatran'ny matsiro ilay izy eniko hatramin'ny fofony dia ho dégustentsika aloha miaraka amin'ilay mozzarella ty mozzarella dia masiko voatabia
fantatrareo ny fitiavako fromage dia ho andramantsika ity. Bon appétit Tiffany. Eo amin'ny goana mozzarella iny be mihitsy ny opportunité an'le ronono tsara be mihitsy dia rehefa miaraka ilay izy dia manome zavatra malefaka be mahafinaritra be ilay izy ao anaty vava dia avocat ohatranao na koa? Ilay avocat masaka tsara tsy mangidy ohatran'ilay tamin'ilay vidéo antsika iny tsy haiko na tadidinareo donc tsara be manome ohatran'ny somary touche mamy kely dia tena tsara be mihitsy ilay avocat. Andramako manokana ilay assaisonnement les sauces. Misy huile d'olive dia ohatran'ny vinaigre balsamique atao anatin'iny tsara be mihitsy ilay izy dia averiko angalana kely fa tena tiako be. Misy fraîcheur heninao anatin'ilay nanamboarana ilay izy sady cuisine familiale tsara tsy dia tena hoe zany hoe gastronomie be fa cuisine heninao hoe tena natao ampitiavana tsara ilay sakafo. Hatramin'ilay verrine de crevette tsika zany zao. Verrine de crevette. Ohatr'izao ny présentation l'izy teo dia nisy anankiefatra tamin'ity teo fa i Tiffany moa zany tena tia crevette dia jereo ary mivava mbola misy crevette dia kopakopaka kely dia lany izy dia tia ho andramako anareo le crevette aloha ny cuisson ny andramako. Parfait ma chérie. Snack kely izy nendasina zany dia atony tsara ny sirany dia tsy masaka loatra ilay crevette fa apoint tsara mihitsy ny cuisson tena tsara dia atao anatin'ilay verrine kelitsika ato misy pomme mayonnaise pomme dia tia avocat dia misy katsaka zavocat dia katsaka dia pomme zavocat katsaka zany dia miaraka amin'ny betterave hitanareo ty dia frais be izy atao andramakely ilay saosiny ohatrany hoe misy tsirona poisson kely ilay sauce mayonnaise dia poisson ohatrany hoe hitanareo ilay mihinana an'ilay ina poisson à la belle vue dia ohatrany hoe anatin'iny fa mifangaro betterave croquant dia miaraka amin'ny le pomme sy salade croquant zany izy miaraka amin'ny crevette. Zay no concept tamin'ity misy tena assaisonnement toy tsara daholo. Anandray zany izao manandrana marihana fa mbola atao amin'ny café smooth sika. Zay zany ny toerana misy antsika eo aoriana koa misy piscine chauffée arak'ilay nazavaiko anareo teo dia anandrana an'ity pizza ity tsika anisan'ny produit faran'zareo pizza 4 fromage dia asehoko anareo ohatran'izao ilay izy généreux be ilay fromage eo ambony dia Tiffany moa zany hiaraka hihinana amina inakely marihana fa ilay paty matevina be dia misy ingrédients secret ao anatiny satria misy karazana épices zany ao anatiny dia andramantsika. Ny haingo voalohany romarin dia ilay karazana fromage dia ilay izy tsy be sira mihitsy justement zay ny ahenoko an'ilay karazana tsirona fromage dia moelleux be kiny anjarana ao ato moa zany araky ny hoe maison d'hôte anazy
dia zareo no manao sakafo zany hoe tena fait maison le paty ty zany a vao namboarina dia be mihitsy le générosité an'le sakafo manafo. Anandrana an'ity pizza café smoothie ity indray zany tsika zao a gourmand be mihitsy an'le izy a misy salami a misy merguez a poulet a dia viande reny dia misy champignon a dia olive dia fromage moa tsy misaraka amin'ny pizza dia ho andramantsika izy ity zany zao andramantsika ohatry ny ahoana ny tsirony le patiny zany tena hitanareo moelleux tsara dia mafana tsara manasa fantatra hoe te hihinana an'ity be nareo fa aloha andramako izy androany. Tonga dia henoko le tsiron'le merguez eno mipoitra tsara dia différent an'le samihafa an'le pizza nandramantsika teo ny tsirony fa tena distingué tsara mihitsy hoe misy touche ohatrany somary forestière amin'le champignon dia le salami koa eny tena gourmand be ty. Patiny aloha zany tena awesome. Izy amin'ny préférence là Za moa zany amin'ny fitiavako fromage a ty no tiako indrindra le 4 fromage fa tiako tsara. Tonga ny platsika anankiroa ny plat nalainay Dina, Tiffany tia ny antsoina hoe carbonara dia hafakely ny zareo ny carbonara satria tagliatelle ny paty io dia mahita sady champignon de Paris dia misy jambon dia lardon dia andramantsika aloha ty voalohany eo amin'izay ty fa afaka vakindry amin'ny fourchette dia afangaro zay vao nihinana carbonara zay Dina ka atao anatin'ndao andramana dia andao andramantsika ary ty ohatran'izao crémeux be le izy tena malefaka be le tsirony dia ny tena tiako tsiron'le crème an'le carbonara tiako be dia le champignon za tsy dia tia champignon fa le champignon tiako satria ohatrany hoe dia le izy nefa manome goût an'le tagliatelle be le sauce carbonara ka aloha andramako le plat ray fa manjary laniko eto ty le problema be azangeda be ty indray ny plat anankiray ina moa ny anaran'ity poulet chasseur dia misy échalote eo akaikiny accompagné na pomme sautée hitanareo ohatran'izao le pomme sautée misy persil sur fa sauté au beurre ty dia ny zavatra henoko voalohany fofon'le vin
andramantsika aloha vin blanc dia andramantsika ity manahoana ny cuisson-ny. Dia misy champignon zao bouché anankiray. Mangiritana be mihina le izy satria misy tsirona le tegna anao teo le vin blanc sec dia miaraka amin'le champignon hafa mihitsy ny tsirony. Dia ny cuisson an'le échalote nidéglacena tamin'le vin blanc le izy dia tsara be rehetra. Hitanareo ny sirany zany tena parfait ny assaisonnement. Dia le cuisson le poulet koa tendre be. Tendre be le poulet. Dia ny tsiron'le izy tena tsara be, tena tsara. Asiako accompagnement kely le accompagnement croquant eo ivelany le pomme sautée dia moelleux be ny ao anatiny dia misy persil sauteny taminy dia oignon dia ohatran'ny caramélisé le oignon dia vao maika tiako be. Tena samy tsara le plat anankiroa fa conseilleko anareo daholo izy roa. Manana préférence kely amin'ity plat ity. Tambulane coco, chidingira hela. Tambulane coco, chidingira hela. Tambulane coco, chidingira hela. Tambulane coco, chidingira hela. Sota zanga arnanga dingwanoza. Seki wantita cake wana dingfona. Tonga indray ny dessert zany mbola atao amin'ny café smooth foantsika zao dia ito ny dessert anankiray crêpe au chocolat blanc dia le anankiray crêpe aux fruits caramélisés dia ho andramako anareo satria za moa zany tia crêpe dia anandrana le chocolat blanc andramako aloha ny ao anatiny. Ni chocolat blanc crème belé les chocolat blanc et ohatrany misy tsirona caramel kely any le izy dia tsara be tsy dia mamy tsara ka ny hoe maha chocolat blanc tsy dia mamy be fa atony tsara ny goany. Gourmand be le izy tsara tsy araka le teneko teo tsy mamy mihitsy an'le izy fa tsara be dia ohatrany hoe manakaikikaiky ny goana ny moa chocolat tsiron'le izy tsara be dia ny glace café glace café glace café tena fahafantaraka na glace tena tsara hony vao miditra ao am-bava le izy dia mitsonika dia ty tena zay ny zavatra ena sady onctueux be le izy dia le café tena café ara-bactémie mihitsy ny tsirony tena tsara andramantsika indray ty fio crêpe aux fruits caramélisés. On a fait une surprise caramélisée.
tonga dia pomme manao fahitako azy zany asokana pomme dégustation kely misy pomme dia misy anana ao anatiny dia manome an'ilay acidité any le feu ohatra hoe mitondra mamy be na le pomme acide dia andramantsika miaraka amin'izay izy rehetrarehetra ngeda be zany boucher amin'la zany tsy raha reny zay tsy mahazo ao manana cuisson les fruits tsara be le amin'ny macaramélise azy somary mamina izy amin'ny goako aloha fa vao mahatsako an'ilay ananasy ny fruit anatiny dia misy an'ilay touche acide kely dia tena ohatrany mirétablir an'ilay mamy be fa tsara ilay izy le crêpe moa zany tena tsara la glace regny glaceika amin'ity café mitovy ihany le glacen'izy ao io zany coup de cœur an'ilay coco ny anahy coup de cœur comme le dessert ty chocolat blanc conseilleko mihitsiny fa za mantsy tsy dia tia mamy loatra dia ho an'olona tia caramel sy anina zany tia tsara be miaraka amin'ilay fruit fa ny anahy tia tsara dia mbola piquer farany ho anareo izay mijery anay manaso cadre atao amin'ny café smooth café smooth notre cadre atao amin'ny café smooth dia omenay 9 sur 10 9 sur 10 satria nahoana café smooth zany anisan'ny tena bon plan hatramin'izay nanaovanay ndao andramana dia tena anisan'ny coup de cœur anay ty izay nampatonga anazy ataonay vidéo voalohany amin'ity saison 3 ity dia ao zany misy karazany be da be fa tena bon plan zany le izy misy chambre anaky 10 aloha ao misy king size anakiroa dia twins anakiroa dia chambre tsotra anakiray dia akoatran'izay koa misy koa ny ao ny karaoké ao anareo izay tia mihirahira manalazy misy animation karaoké zany ao amin'ny café smooth dia smooth fa tsy smooth dia misy ihany koa ny piano bar misy artiste zany ao dia mihirahira mitendry dia misy manao sax dia misy koa zavatra tena tiany fianakaviana sambatra misy piscine chauffée ao dia ny piscine chauffée an'zareo chauffée à 30 ka hatramin'ny 35 degré dia le izy intérieur fa tsy extérieur dia tena tsara be araka hitanareo amin'ny sary io tena tsy mampite hody tsony zany tena rehefa makao dia tsara ohatrany hoe weekend na ohatrany hoe tena hoe matory ao mihitsy zany satria moa zany marena fa ao amin'ny café smooth dia maison d'hôte ohatra ny hitanareo amin'ny télé vahiny rehetrarehetra reny zany hoe misy mpivady dia mandray vahiny izy dia mikarakara sakafo zany hoe misy restaurant koa ao dia misy snack dia misy ihany koa ny activité ao zany misy an'le tia mpianakavy baby foot ohatra zany dia misy terasy anakiray izay ao amin'ny café smooth terasy tena vue panoramika tena mahafinaritra tamin'izay nandalo teo arivariva andro alina dia hitanao na saika anatratra coucher de soleil zay dia
hitanao tena tsara be mihitsy n'le vue a misy le jirona trano be deabe sady ny design leo amin'le terasy tsara be marina moa zany fa ny tompony ao amin'ny café smooth dia olona architecte moa zany architecte designer dia azonareo an-tsaina zany hoe ohatrany eo na ny design n'le trano na ny ivelany na ny anatiny dia farany fa tsy nikely indrindra ianao zany rehefa amin'ny café smooth ny intimité anao tena anisan'ny zavatra important be ho an'le tompon'le toerana lasa de intimité zany le izy dia mety hoe raha maromaro dia afaka privatisena le toerana dia anao rery anao zareo dia anao ny restaurant dia anao chambre dia anao piscine dia anao dia 9 sur 10 zao tsika dia hiditra aminao ty service tao amin'ny café smooth ny notre service tao amin'ny café smooth dia omenay 9 sur 10 9 sur 10 tena fandraisana re zao hoe nanomboka ny aingatany ambaravarana mandra-petraka mandra-pisakafo mandra-pivoaka mbola tsy tonga atao akory zay dia fandraisany zareo tsara be fandraisana tena tsara dia kopatanana kely ho atolotra ho an'izy mivady kely onja sy nomena zay namolavola sy niketrika na tonga ny toerana io mahafinaritra be zareo zany tompony dia kopatanana misaotra anareo tena misaotra tamin'ny fandraisana tena hota zany zareo fa na tsy ary tena tao an-trano zahay ary tena tamana mahafinaritra misaotra tompo makasitraka tompoka zao tsika dia hiditra aminao ty sakafo tao amin'ny café smooth ny notre sakafo tao amin'ny café smooth dia omenay 9,5 sur 10 9,5 sur 10 no omenay satria tena mendrika sakafo na maison d'hôte zany le izy tena eno any anaty sakafo mihitsy ny hoe natao ampitiavana be le izy dia natany anaty tsiron'le izy arany tena hafa mihitsy ny tsirony tena ohatrany hoe misy fefy zany ao an-tranonao dia tonga ao izy dia enonao hoe ampitiavana be ny anaovany azy dia sady familial nefa ny goût tsara be daholo dia tao anatin'izany ny sakafo nalainay dia naka entrée aloha zay ny entrée nalainay tao amin'ny café smooth dia verrine de crevette exotique zany anisan'ny entrée anankiray nalainay tsara lany Tiffany daholo lany Tiffany le crevette teo ambony araka le hitana reny crevette ray sisa zany mba nandramako tapany dia ny aby mbola nohaniny dia tao anatin'le verrine zany tsara be le présentation aloha verrine anankiefatra dia mba tena gastronomique tsara le izy dia nisy crevette tena généreux crevette ray verrine ray verrine efatra ny teo poêlé le crevette poêlé dia somary exotique le izy satria misy anana tao anatin'le verrine misy pomme dia misy pomme dia manome le touche sucré salé miaraka amin'le sauce César somary misy poisson kely any tena tsara dia akoatran'izay zany zay dia naka entrée salade de mozzarella io salade de mozzarella io efa fantatritsika angamba mozzarella tomate fa tamin'ity ny mitoraka ity somary ny accompagneny tamina avocat miaraka taminy miaraka amin'ny saosy balsamique vinaigrette balsamique dia le mozzarella tena onctueux tena malefaka ary rehefa sarana le izy dia misy somary misy efilosé kely tena toraka voninkazo ny entrée mozzarella avy any Antsirabe io dia fantatrareo moa zany avy any Antsirabe fa tena malefaka be ry zareo tia fromage tovy amin'ny mozzarella kopatanana ao anareo any Antsirabe akoatran'izay naka koa ny plat naka zay poulet sauté chasseur dia ny accompagnement ny pomme sauté io ny coup de cœur koa tao amin'ny café smooth fa maninona le izy glacé au vin blanc sec akoatran'izay le champignon tsara be satria tsy le champignon de Paris en boîte reny fa tena le champignon midiny analakely dia cuisine tsara le izy dia miaraka amin'le chalotte eo akaikiny tena hoe mbola tadidiko ny tsirony tsara loatra dia naka ihany koa zay tagliatelle carbonara tena salamo tena nandrana anazy teo fa
ohatrany hoe tsara le izy crémeux tsara crémeux be garniture be dia tena tsara misy an'le efa kely iny teo amboniny dia cuisson an'le paty al dente tsara ohatrany paty italiana zany dia tena malefaka be zany le crème mahafinaritra be tsy mavesatra fa malefaka ie dia dessert amin'izay nalaina sampana zay mbola naka pizza anakiroa misy pizza café smooth iny ny anany tena tiako satria be garniture be ao anatiny misy chorizo misy saucisse misy merguez misy olive misy poulet champignon tena tiako fa ny dina le pizza anakiray tena tiako na pizza 4 fromage amin'ny fitiavako fromage mozzarella coup de cœur pizza 4 fromage tena tiako tsara be le izy le patin'zareo tena malefaka moelleux reto croustillant kely izy avelany dia moelleux be le pata pizza any amin'izy roa tena misy huile d'olive tsara be dia naka koa zay crêpe anakiroa zay le dessert zany crêpe anakiroa ny crêpe anakiray crêpe aux fruits caramélisés za moa zany tena tia caramel somary mamy kely dia tiako le izy satria caramélisé arak'izay dia misy glace café eo akaikiny fa dia za tsy dia tena nankafy loatra ny crêpe iny fa mamy loatra ao analy za tsy dia tia siramamy tsika koa efa mamy hoditra be nena crêpe au chocolat nalaiko chocolat blanc tao anatiny chocolat blanc tsara be le pata crêpe n'zareo ohatrany hoe farine spéciale mihitsy nanaovany azy dia tsara be mihitsy le izy fa na misy osikevitra kely any zahay tamin'ny issue an'le expérience any atao hoe ampinatosina acidité pepsa kely le izy asiana pepsa kely satria le chocolat blanc efa somary gras dia le crêpe moa hitanareo ihany moelleux tsara dia mba mila tosy kely pepsy zay milazantsika azy sosikevitra moa zany tamin'izay hoe mba asiana zeste de citron na asiana sorbet citron eo akaiky eo na ohatrany hoe zui zavatra somary acide zany dia zay ny sakafo dia zay ny aventuranay atao amin'ny café smooth dia araky ma chambre d'hôte zany dia tsara foana somary manao réservation kely miantso kely dia amin'izay sura fa mahazo place tsara koa hoe privatiseny izy ma-bon plan azy na nareo manao weekend miaraka amin'ny fianakaviana sambatra na nareo manao ohatrany anniversaire na événement kely zany dia mahafinaritra be ao satria convivial kely nareo sy ny fianakaviana sambatra nareo ihany no ao anatiny ao izay zany mamarana an'ity vidéo anakiray aventure culinaire mahafinaritra be ity indray dia mamerina fisaorana ho anareo rehetrarehetra abonné any amin'ny page rehetrarehetra Facebook Instagram YouTube dia LinkedIn moa zany mbola tsy misokatra fa efa entina mbavaka izy mba hisokatra aingana dia mbola mamerina fisaorana ny nomena sy ionja tamin'ny fandraisana anay sotra betsaka dia mbola tondra nareo zay amin'ity saison 3 ty amina toerana isan-karazany fa aza misaraka aminay dia aza misalasala koa mandefa impera ohatrany hoe misy toerana tianareo hotsidianay dia zay any ny aventure anay nareo any faritra aza malahelo fa mbola ho avy zay vao misokatra ny lalana zay Zawe fatitafa naitani tako nitadaba afa nina fatam yako Tambulane koko chidingira hela Tambulane koko chidingira hela Tambulane koko chidingira hela Tambulane koko chidingira hela Fumanzengi vayave fa isko tenganu mivulanga lotsi matapaka mbuzu nya nefa sis place no ave fona tote miaku kena mala